Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no ianako aminao amin'ity talata fa 7 ny volana jolay 2024 ity tonga soa ato anatin'ny vaovao an-tsary atoandro ny televiziona malagasy ary manolotra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy ary ampanajana no anasako anao anaraka izany vaovao an-tsary izany. Ireo lohatenim-baovao. Lalana mirefy 10 kilometatra mampitohy ny Fokotany Ambohimitsinjo amin'ny tapitanànan'ny Anove Avaratra ao amin'ny commune Ambanivohitra Antanambe district-ny Mananaravatra no sokafana. Amafisina ny fandriam-pahalemana sy ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana any amin'ny lalam-pirenena fahafito ao anatin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Hotanterahany eto Antananarivo ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny taranja tenisy anana solotena avokoa ireo ligue paritra manerana ny nosy. Vaovao mandidina ny fiainam-pirenena no dia anokavantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao raha ny fantatra dia nanainga io maraina io ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny azo any Egypta niaraka tamin'ireo delegasiona vitsivitsy. Izany fitsidiana izany moa dia fitsidiana fanasana manokana avy tamin'ny filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi tanjon'izany diany filoha any Egypta izany ny fanamafisina ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena afrikana eo amin'ny lafiny maro samihafa vantany vao vita ny rindran-tsary mahakasika izay vaovao ny fiaingan'ny filoha azo any Egypta izay dia rahantsika eo ihany fa ndeha aloha sataritsika amin'izay fiainam-pirenena izay hatrany ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao ho fiomanana amin'ny fiatrian'i Madagasikara ny fifidianana dia nanomboka androany 7 jolay ary farana ny 4 novambra 2024 ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy no tanjona amin'izany manoloana izany dia niroso tamin'ny fanentanana ny CENI mba hahafahan'ny olo-pirenena mahalala ny tokony atao mahakasika ny pitsopitsony ilaina mba hatongavana amin'izany fifidianana ekeny ny rehetra izany. Anjaratiana Valérien Léonel Clérardo. Firenena rehetra teto Mananjary ny eo anivon'ny CENI amin'ny fisorohatana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao ampiasaina manaraka eo ny 7 ny volana jolay ny hanaovana ny fisorohatana anarana ho an'ny lisam-pifidianana vaovao ity ka ny CENI tamin'ny alalan'ny lefitra fahatelo ao anatin'ny brao-marsy ny CENI sady pian'ny faritra Vatovavy Rambinina Daniel Omega no nitarika ny fanentanana teto Mananjary. Misy karazany 5 ny fomba entina amin'ity indray mitoraka ity anatanterahana zany fandrafetana lisam-pifidianana izany. Ny voalohany indrindra dia ny fitetezan'ireo CLRE tokantranotsika rehetra ato amin'ny faritra Vatovavy. Faharoany zany eo koa ny fisoratana anarana izay eny anivon'ny lehiben'ny Fokotany tsirairay amin'ny Fokotany eto amin'ny faritra Vatovavy dia misokatra ho antsika zany ny varavaran'ny Fokotany ary io koa dia isy ny fiandrasan-draharaha hoe tour de permanence. Ny manamarika ny amin'ity indray mitoraka ity koa dia ny fisian'ny fitetezana toerana izay feno olona ohatra lazaiko amin'izany ny eny an-tsena ny eny amin'ny gare routière andeha ny eo anivon'ny CEC na ny démembrement-ny CENI eny amin'ny commune andeha hitety toerana izay feno olona antsoina amin'ny fomba fiteny hoe ambohim-pihaonana moa zany ilay izy hoe toerana anankiray entin'ny olona ifanenan'ny olona zany. Ary ny farany dia ny fisoratana anarana anapaka na amin'ny alalan'ny internet moa zany asaina koa isika izay tsy tratran-trano na tsy afaka mamonjy eny anivon'ny Fokotany na tsy eto an-toerana mihitsy fa ny ivelany afaka miditra isika ao amin'ny sitin'ny CENI dia afaka manao fangatana fisoratana anarana dia rehefa voafeno sika ireo mombamomba antsika ao anatin'izany fangatana fisoratana anarana izany dia mahazo mailaka isika na manaiky na manday izany hoe raha feno amin'ny ara-dalàna ny mahakasika antsika dia misy mailaka ho alefa amin'ny tsirairay dia amin'ny alalan'izay mailaka izay no manao an'ilay fisoratana anarana. Misy soratra anarana anio afaka mifidy raha ampitso.
araka izany dia manentana ireo olom-pirenena rehetra eto amin'ny tanin'ny Républicaine Madagasikara iroso amin'izay fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izay satria dia manomboka androany 7 Jolay hatramin'ny 4 Novambra 2024 sy 2025 izany fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izany ho fanavaozana ny lisitry ny mpifidy manontolo. Izay ny vaovao mahakasika iny fa hivadika lafim-baovao madidina ny fanamboaran-dalana isika araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia lalana mirefy 12 kilometatra mampitohy ny Fokotany Ambomitsinjo amin'ny tapitanana ny Anové avaratra ao amin'ny commune ambanivohitra Antanety be district-ny Mananara avaratra no sokafana. Lalana mirefy 2 kilometatra no efa vita tao anatin'ny fanombohana ny asa tamin'ny alalan'ny hetsika Tanamaro no tanterahana tany an-toerana. Mariana fa mifandray amin'ny lalam-pirenena fahadimy ny lalana izay osokafana. Ogo Simon Andrenasolo Jimmy. Any amin'ny 12 kilometatra izay avy eo agnatin'ny Fokotan'ny Ambohimitsinjo mandalo na Antanety lava ary mipaka ao amin'ny lalam-pirenena fahadimy ao an-tapitananan'ny Anové avaratra no fantatra fa hosokafana ahafahan'ny fiarakodia mivezivezy atsoatsy. No ny fagnatanterahana hetsika Tagnamaro nandritra ny fanamboarana izany lalana izany dia fantatra fa mirefy any amin'ny 2 kilometatra no vita somontsara izay nahitana voaka anoany amin'ny 500 tonga nandry an-tanana tamin'ity hetsika ity. Ny tegna hitane tegna tontronandro communiste kao ny fokony sy ny vahoaka. Zegny ny hitane fozy ndraiky edy isoragna betsaka ny tolo-tagnana amenjare satria zay zao na amenjare ro araka ny koragnjare teo mbola misy ranon-draha koa ndosinjare vakagny mbola hamiagna zay. Ny hafitra mitondra mandeha fanjakagna hoka zay to faly ravo fo ampitolo-tegna indrindra ny po zegny le tegna tsy zakanay. Ny po tsy zakanay satria raha mbola izy mo sarotro mbo hagnamitolo-tagna zegny fanjakagna hagnanovane sofo faly be zay. Ireo solo-tegna mpanjakagna avy ety amin'ny renivohitr'ny district-ny Mananara avaratra nitarehiny solo-mamoakan'ny Madagasikara ny honorable Samuel ny bentanagna ny commune ambony vohitra Mananara avaratra ny bentanagna ny commune Antanambe sy repérana Saitsokaziny ny tonga ny farimbona nagnatanteraka izao fanokafan-dalana izao. Vita beton avokoa ny akamaroan'ny lalakely ao Akaramalaza raha isandreo lalana nampitsalim-ponina any an-toerana amin'ny fivezivezena izany rehefa avy orana indrindra rehefa fotoanan'ny fanokanana mpiandry ihany koa. Dozite Malala. Pasairanana amin'ny lalana malama sy fotaka ny ponina eto Ankaramalaza. Vita beton avokoa ny akamaroany lalakely eto an-toerana ankehitriny. Tsy mponina eto ihany no mahazo tombotsoa amin'izao favitany lalakely izao fa ny vahiny tonga mamonjy fanokanana atao isan-taona eto amin'ny toby lehibe ny Ankaramalaza. Maro ny lalakely vita beton, ny eny Betsimania, ny ao de Somane. Talony malamalama, kitoantoagna, misy vatovato manafatoiny ary manimba tongotra misy. Ny lavo dia manjary folaka vokatry ny fahalaman'ny lalana. Indrindra amin'ny fotoam-panokanana ohatran'izao andavanandro, eo ihany. Fanokanana ohatran'izao misy an'izay. Tena faly be, tena faly voaka ny Ankaramalaza eto amin'izao fahavitan'ny lalana zao. Ty lalana manomboka amoron-drano eraky ny tanàna vita ohatran'izao daholo. Tina rasy da fotaka da mandrevo iahy aminazy. Da zaho izy vita da tena sara. Milamina zany da libra iahy aminazy zany. Ndegno ny pipi aby magnahy pipi amoron-dalana tratsy ny madio. Tonga teto Ankaramalaza ny lehiben'ny faritra fitovinany Razafy Andreo fa Jean Brunel nijery ny pitsopitsony amin'ny lamina rehetra amin'ny ankapobeny toy ny amin'ny rano fisotro madio, fandriam-pahalemana, ny fandrindrana amin'ny parking zay ijanonan'ny fiara anjatony maro. Tonga tsikelikely eto amin'ny synodam-paritany Manakara ihany koa ny kristianina amonjy ny fanokanana jobily fa 520 taona fifoazana toby lehibe Ankaramalaza. Amin'ny fotoana tahaka izao misy ny mpivarotra ary efa feno standy ny eto an-toerana. Araka ny fanambarako tao anatin'ny fiandohan'ny vaovao an-tsary teo dia nanainga io maraina io ny filohan'ny fanavaozana ny Républicaine Madagasikara niaraka tamin'ireo délégation vitsivitsy ny azo an'i Egypte rehefa nahazo fanasana manokana avy tamin'ny filoha égyptiana Abdel Fattah al-Sisi. Tanjon'izany fanasana izany moa ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ireo firenena afrikana eo amin'ny lafiny maro samihafa. Avitry ny anarakoto arso sy fendra
Andriamalala no natrika izay fiangan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ireo délégation vitsivitsy izay teny Ivato. Nanamafy ny mahazava-dehibe amin'ny fiara-miasa eo Madagasikara sy Egypta ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrianirina Mikael namaly ny fanasana manokany filoha Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi lafy ny maro ny hodinian'ny mpitantana ny firenena tonta any Egypta izay iompana amin'ny fampandrosoana fa indrindra ny fanaovandrosoany amin'ny fiara-miasa ataon'ny firenena tonta. Araky ny zavatra efa resako ambenimbeny dia manamafy ny fiara-miasa amin'ny firenena afrikanina rehetra satria mbola mino tanteraka fa ny fiara-miasa amin'ny samy firenena afrikanina no inoko kokoa fa hanavitra ny firenena afrikanina manontolo. Dia andeha ho any Egypta hamaly ny fanasany Andriamatoa al-Sisi président Egypta miaraka amina ministra vitsivitsy dia mety hisy contrat maromaro hosoniavina. Io maraina io moa no nanainga tena miserana permanentna iraisam-pirenena Ivato ny délégation malagasy ary avy hatrany dia hiazo mivantana any Egypta. Raha antsika ato anatin'ny vaovao-an-tsary any akon'izay dia ny filohan'ny Egypta izay sy ireo vokatra azo mandritra izany fanasana manokana izany fa ndeto izy antsika ihany aloha ny vaovao-an-tsary amin'izao atoandro izao navita tetezakazo vonjomaika ireo mponina ho itendro feno rivo atsinanana mba hanamorana ny fivezivezen'ny mponina no sady hanampiana ireo mpiasa manatanteraka ny asa fampidirana jiro ny tanàna ny tendro ampaharitra ny fotodrafitrasa dia mangataka ny anaovana ny tetezakazo lasa tetezam-bato ny mponina any antoerana Edy Ramananjavy. Ito teny Fenirivesta dia nahavitana izao tetezina vonjomaika izao fampitanan'ny olona izay ahafahan'ny fiara mivezivezy mitondra ny fitaovana ilaina amin'ny fampidiran-jiro etaetan'izy ireo ny hamadika azy ho tetezina vato. Tonga teto zegny zay fokon'olo agnatin'izany tanàna Nintendo agnambatany lala indrindra mbô ny pont izay mohany nagnano aminanto kakazo ke BDB ny tanàna ampitany agny te angataka aminare ray aman-dreny mba atao simagna izy ito ho an'le malala tagnana mba hafaka hagnampy anay ke zay mo magnamboatra ko agny devagna agny ny mba atao milamigny tsara be satria fampita le jirama zay io ho avy tsy ho ela ho tonga aminay aketo le jirama fagnamafisagny zikezeny mony le raha ipogno to ngariny hery pokon'olo tsy malasagny tobily jirama hitondra poto hita agnatiny ke natea zay le fanifokon'olona fogna hoe nizaka kakazo mitondra fô le tokony fagniriagnanay mba ho vita simagny ty satria tsara raha hoe ologno malady ala olo aby refa mety me matomboka ary maro ny olo magnano tragno makatroko agny adeva avafara igny mila fiviziviziagna mafy zany amin'ny resaka tomobily gna ihiditra to tena rehetra raha fanjakagna moa indrindra le malala tagnana mba mangavy mavesty zay fokon'olona mitendro tito mba hampiana agnatin'izay. Vonina izy ireo hitondra ny anjara biriky raha misy manampy amin'ny asa atao. Ivadika lafim-baovava isika fampandrosoana sy fampivoarana ny fambolem-bary eto Madagasikara no tanterahana atao amin'ny hôtel Vahiny Ambatondrazaka ny atrikasa fanombohana sy fanamafisana ny drafitra momba ireo loasa madinika fivoahan'ny rano izay tanterahany tetikasa Riplus any amin'ny faritra loatra mangoro io drafitra fanajariana ny loasa madinika izay antsoina hoe salery Miora Vatsoa fetrana rindra samy manana. Sehatrasa iray eo anivon'ny tetikasa Riplus miompana be dia be amin'ny sandrika ny salary na schéma d'aménagement local mba tsy hisy fiantraikany ratsy eny anivon'ny lemaka voatondraka ny fahasimbana misy eo anivon'ireo fotodrafitrasa ara-pambolena. Toerana roapolo atao anatin'ny faritra loatra mangoro no anatanterahana ny sary-panajariana ny sandrika ary tapaka nandritra izao atrikasa izao reo toerana tena lahara-pahameana anomboana izany. Fijerevana miaraka amin'ny mpiaro arimombonatoka rehetrarehetra ny partenaire rehetra tia loatra mangoro ny toerana na ny sandrika iasana anaovana ny like sary-panajariana amin'ny sandrika na schéma d'aménagement local zany dia io moa
koa zany ny sehatrasana kiray eo anatin'ny riplus miompana be da be amin'ny fanajariana ny sandrika inona tokony atao mba hanajariana ny sandrika mba tsisy fiatraikany ratsy any amin'ny lemaka voatondraka na ny lemaka najariana zany ny fahasombaniny any ambony any dia tsy maintsy nojerevana zany hoe inona no fitaovana ho apetraka ao am-ponina mba ahafahany mametraka ara-dalàna sy mitondra ny asa mpiarovana zany rehefa aveo dia izay ny antony atrikasandroany nijerevana hoe aiza mitoerana iasana dia hita zany tao anatin'le atrikasana ataontsika le toerana roapolo anaovana n'ilay chemin d'aménagement local sy anaovana ny asa zany rehefa aveo dia taorianan'izay koa zany dia nifidy niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra hoe amin'ireo le roapolo reo aiza no toerana tena hoe lahara-pahamehana tokony amboana avy hatramin'ny asa andrasan'ny tetika asa riplus ato anatin'ny faritra loatra mangoro ny fiara-miasa matitra amin'ireo mpahazo tombontso mivantana ny zavatra angatahana eo amin'ny tetika asa riplus tovo dia ny fiara-miasa amin'ireo be ny tanàna ireo mpahazo tombontso rehetrarehetra na any amin'ny bassin versant zany na aty amin'ny périmètre irrigué mahatonga ilay sarota amin'izay fiara-miasa zay dia tsotra efa maro ny projet nandalo teo amintsika hatramin'izay fa ohatrany tsy misy dintanana dia amin'ny taona miaraka amin'ny riplus ity zany mba tia apetraka mazava tsara hoe misy anjara andraikitry ny olombo fidy eny an-toerana sy ny mpahazo tombontso rehetrarehetra ny fiara-miasa amin'ny riplus tia fanamboarana sy fokojakojana ny sandrika ity manaraka izay ihany koa dia mba tokony misy fanarahana matotra eo amin'ny riplus sy ny mpahazo tombontso ary ny be ny tanàna amin'ny fikojakojana nyreny hazo na reny reboisement atao reny manompoka araka izany ny fanadiadiana ara-teknika ary ezahana fitaina ao anatin'ny enimbolana izany ary ao aorian'izay tsy maintsy hanomboka ny asa lemaka voatondraka sivy atao anatin'ny faritra loatra mangoro no iasan'ny tetika asa riplus izay miparitaka amina komuna 400. Fanatsarana ny tontolon'ny fitrandrana renakibon-tany eto Madagasikara ho ampidirina amin'ny ara-dalàna ireo mpanivana volamena sy ireo mpitrandraka madinika io ny fantatra nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny ministerany renakibon-tany tany Mananjary nanentana ireo mpitrandraka volamena José Emmanuel Lesso. Nidina n'izay fotony nanentana nandrindra ny aino ny mpitrandraka madinika ary ny fandinika sy nampiofana ireo mpiantsehatra eo amin'ny volamena isan-tokony ary ny aona manokana tamin'ireo mpanangona volamena eto Mananjary mahakasika ny fandraisan-kelotra ety fotony ny avy ao amin'ny ministerany renakibon-tany sy ny tetikasa Planète Gold ary ny PRSE na ny plan de responsabilité sociétale des entreprises mba anatsarana sy idirana tanteraka eo amin'ny ara-dalàna. Tara-pitrandrana araka amby folo tao amin'ny commune ambanivohitra eny no nisahana ary tondrana sosokevitra anatsarana ny fitrandrana volamena mba tsy ampiasana ny akora simika toy ny mercure izay voararany lalàna ary nijereny fotony ihany koa ireo mpitrandraka madinika sy ireo mpitrandraka vaventy izay mampiasa milina ka nanentanana zareo mba tsy mba hamerina ny zavatra hita fa simba tao amin'ny tontolo iainana dia nitanana ihany koa ireo mpitrandraka izay tsy nanara-dalàna mba hiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna amin'ny fitrandrana jerena tamin'izany reo tetataratasy rehetra teo ampelatan'izy ireo ary mena torolalana zareo anafaingana sy amin'ny fikarakarana ireo tanjona lehibe ho an'ny ministerany renakibon-tany ny ampidirana hatrany ny mpikirakira sy ireo mpisehatra amin'ny renakibon-tany ho ao amin'ny ara-dalàna mba ahafahana izy ireo isitraka sy iaina malalaka amin'ny fanangonam-bokatra. Miara mikarbaolana amin'ny ampandrosoana ny orinasa-panjakana Fanalamanga ny mpitantana sy ny mpiasa ary ny fitondram-panjakana ankehitriny efa manomboka miarina izany orinasa izany raha nandalo fahasairana na arabola teo aloha ao anatin'ny fanarenana ny orinasa-panjakana Fanalamanga ihany koa dia no hamafisina ny fihavanana eo amin'ny samy mpiasa. Xavier Ratolotso, Richard Juvenal. Raha fahasahiranana arabola no niainan'ny orinasa-panjakana Fanalamanga nandritra ny taona maro. Ankehitriny manana ampimbava mitentina 2,4 milliards no ao anatin'ny kitapom-bolany.
taoriniraka nampanaovany fitondram-panjakana fanavaozana tariany filoha ny kolonel Randrenirina Mikael ny tale general mpisolotoerana 7 volana lasa no nazahoana io vokatra voalaza io. Lesoka maro no hita tao anaty fanadihadiana izay natao ka fotoana fohy aoriana dia manomboka misongadina ny vokatra. Ankoatra ny fanarenana ara-pitantanana ny ala sy ny fampidiram-bola dia olana iray miteraka fahavoazan'ny orinasa ny ady mangatsika teo amin'ny samy mpiasa ka nahatonga ny tale general ny fampiresaka tamin'ireo sokady samihafa ahafahana mandravina ny disadisa. Sakana lehibe tsy nazahoantsika vokatra tsara hatramin'izay ny ataontsika hoe mizana tsindriny lazay natao ny mpitantana ka zay disadisa misy nateraka zay mizana tsindriny lazay no niezahana zany naravina. Nandritry ny famaranana ny fanofanan'ireo garde forêt mpiaro sy mpikarakara ny ala no nanaovana ny hetsika fampihavanana teo amin'ny fianakaviamben'ny ny fanalamanga izay nimpanjinana ny tara-kevitra manao hoe fihavanana, fiombonana, firaisan-kina ary fifankatiavana ka nandritra izany namaliny ny tale general ny fangataham-piasa amin'ny fampiakarana ny karama farany ambany hotely Etsariary. Teo ihany koa ny fanomezana ireo tombotsoa samihafa sy ny fijerena ny lafiny sosialy. Fantoka amin'ny sosialy piasitsika zao efa misy fiara-miasa amin'ny inspection du travail zay nafahanay koa zany manarina mampitovy lentany fiara-miasa rehetrarehetra tsisy mahazo tombon-dahany intsony ka hoe ny sasany mahazo karama na ataontsika hoe traitement moapampana. Manohana ny ezaka ataon'ny orinasa ny fitondram-panjakana ka nandritra ny fankalazana ny fahadimampolo taona ny orinasa volana vitsy dia omby iray no natolotry ny filohan'ny repoblika amin'ny fanavaozana tamin'ny alalan'ireo mpanolontsaina avo telo mirahalahy raha omby iray hafa ihany koa no nampanantenainy ny tale jeneraly. Nambaran'ny sekretera jeneraly amin'ny ministeran'ny tontolo iainana tonga teto fa zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny orinasa izao dingana vita izao ary ho avy hitondra ny anjara birikiny ihany koa ny ministera. Ao ministera ho atsika tsirairay ho isy fanorenana maharitra an'ilay fihavanana sy le firaisan-kina. Anatin'izany ny ametrahana rafitra mivoy, mitily ary manaramaso le fahombiazana efa ataonantsika tsy araraka atsika antany. Afa-po tamin'ireo ezaka nataon'ny mpitantana ny orinasa sy ny fitondram-panjakana amin'ny mpiasa. Ireto farany izay resy lahatra amin'izao fanavaozana natao eto amin'ny orinasa izao. Satria tombony anay ny fandrosoan'ny orinasa ka raha ohatra ka hoe zavatra ampandroson'ny orinasa dia vonona hatrany zay hiara-iasa amin'ny andriamantoa tale general. Hetsika maro samihafa mitorony tara-kevitra izao ny safidiana raha ina fiaraha-mizara nofokena amin'ny tampihavanana no nanafanana ny lanonam-panamafisam-pihavanana ary tsy nohatonohy ny rehetra ny manokana iray minitra ho fiaraha-miory no ireo tranga vonin'olona misy eto amin'ny firenena izay nanehoana firaisan-kina ihany koa. Lafim-baovao fatateraka lalam-pirenena be mpivezivezy indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao ny lalam-pirenena fafito iny ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana dia miantso ny mpampiasa ny lalam-pirenena fafito rehetra ny OMC any Ambositra mba hanaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana ary ara-entana amin'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena Rodomanana Sandravo no miarina Onja. Mpampiasa sy mifamezivezy ny lalam-pirenena amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao ko fiarovana ny mpandeha sy sorohana ny asan-jolahy ary ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fafito dia mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny OMC Ambositra amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ho an'ny mpampiasa ny RN7. Tonga zay zany mijery ny fampiarana ny fepetra zay noraisina ny amin'ny sécurisation na ny fiatohana ny filaminana ny mpandeha mpampiasa lalana amin'ny alina zay nanapahana fa janona ny tomobila dia mandeha tsy folofolo ary arahana zandary miambina azy na hoe escortena zany dia manaja an'izay moa zany ny olona ary efa vonona manatanteraka an'izay ny zandary. Tany an-dalana ihany koa dia hitatsika ny zandary manao patrouille amin'ny lalana iny zany hoe ezahana amin'ny tena ampilamina tanteraka zany ny fandehanan'ny mpandeha. Manohana ny ezaka ataon'ireo mpitandro ny filaminana ny avy eo anivon'ny faritra Morony Mali. Dia mitondra tolo-tanana ny faritra, mitondra fanohanana amin'ny lafin'ny carburant. Ny faritra zany dia manolotra 1 million d'ariary ho an'ny polisy sy ny gendarme toy zay hoentina hanatanterahana an'izay asa izay ary manolotra ihany koa crédit téléphone hoentindreo
manatanteraka n'izay asa zay mba ahafahana fampiantso 200 000 ariary ihany koa. Mifanometanana amin'ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana sy ny fanaraha-maso ny tsy fanarahan-dalàna eny amin'ny lalam-pirenena fahafito na avy eo anivon'ny vondro tobim-pileovan'ny zandarmaria-pirenena Morony Mandia sy ny fitaleava-baritry ny filaminam-bahoaka aty an-toerana. Vita be ny mpampiasa lalana ko dia napetraka zany io rindran-damina io. Ny afatra avy aty aminay dia ho anareo mpampiasa lalana rehetra dia mba hiangaviana re hanaja ny fitsipika sy ny toromarika omen'ireo mpitandro filaminan'ireo fa ny alina re tsy mba namana ko dia aleo mitandrina ka dia izany rindra no mahatonga anay midina aty fotony manara-maso ny fanatanterana izany rindran-damina zay napetraka zay. Miara-miasa tanteraka ny polisy pirenena sy ny gendarmerie na ny ao amin'ny renivohitra zany Ambositra na ny aty Ambanivolo fanampy fanometanana satria ty asa fiadiana amin'ny jiolahy ty dia tsy vitan'olona raiky fa ngataka ny fiaraha-miasa asika rehetrarehetra miponina indrindraindrindra fa ny renseignement io mpanafika io dia zanakisika ihany io aza misalasala re ny magnome vaovao anay raha misy ny fantatrareo momba n'io mpanafika lalana io. Nisy ny fisafonan'ny lalam-pirenena fahafito ny ainga teto Ambositra hatrany amin'ny commune Ivato Centre nataon'ny OMC tariny prefen'Ambositra. Fanavaozana ny tontolon'ny fitsarana fahombiazana no azon'ny iraky ny ministeran'ny fitsarana nandritra ny varavarana misokatra izay natao tany amin'ny distrika ny Mandritsara fotoana izay nahafahana nitondra famelabelarana ny politika ny ministeran'ny fitsarana amin'ny fanavaozana izay rafim-pitsarana izay fotoana ihany koa nandrenesana sy ny ainona ny maharary ny vahoaka eo amin'izay tontolon'ny fitsarana izay. Randrena Solo Darné, Georges Arsan. Fanamboka avana no apetraka ny ministeran'ny fitsarana amin'ny famerenana hasa ny fitsarana sy ny fitsarana manatona ny vahoaka mba atratrarana izay tanjona izay dia natao tao an-tranon'olona Mandritsara vaovao taty amin'ny distrikany Mandritsara ny varavarana misokatra izay fotoana lehibe nahafahana nitondra fanazavana ny mahakasika ny politika amin'ny ankapobeny ny ministeran'ny fitsarana. Atsapan'ny vahoaka fa efa andala tongotra mbiandakana ny fanavaozana. Zay fanavaozana fitsarana zay dia mifototra amin'ny fampitovizana ny olom-pirenena rehetra tsy ankagnavaka manoloana ny lalàna sy ny fitsarana araka ny faniriana sy toromarika avy amin'ny ramatoa minisitry ny fitsarana ny ramatoa Erinay Fanirosoa dia tsy maintsy mitovy ny rehetra manoloana ny fitsarana. Voalohany amin'izany tsy ekena tsony ary adina hatramin'ny farany ny fisiny tsy maty-manoto. Lafiny faharoa ihany koa tsy maintsy adina ny tsindry azolena fandrebirebena zay atao ny vahoaka madinika ka izao fidinana ifotony amin'ny fitsarana manakaiky sy magnatony vahoaka ary miaro vahoaka zao dia nahafahana miaino ny maharary ny vahoaka teto andrenivohitry ny faritry androna. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny Mandritsara no sady manala ahiahin'ny mponina momba ny raharaha-pitsarana ny fisian'ny etsika tahaka itony. Nahaliana ny vahoaka taty amin'ny distrikany Mandritsara izao fisian'ny varavarana misokatra izao ka niraharakompana ny fanontaniana teto ary ny zandry tompona andraikitra nomena valiny avokoa. Etaetan'ny mponina aty amin'ny renivohitra Androna ny isian'ny etsika tahaka itony. Narotiny tany kabinetra ny ministeran'ny fitsarana nandritra zao varavarana misokatra zao nanolotra ireo fanampiana ho an'ny sampandraraha maro misy aty amin'ny distrikany Mandritsara. Nankasitraka ny fitondram-panjakana tamin'ny fahalan'in'ilay volavolan-dalàna ampizay izay mikendry ny famerenana ireo tany kolon any fanjakana malagasy ireo foko-tany maromaro avy eo amin'ny commune ambanivohitra Tsaraasina distrika ny Port Berger fijerena manokana ny tombotsoa ny vahoaka malagasy zany ka niara ny ombokafaliana ireo vahoaka tany an-toerana Razafy mamonjy indrainy be Marie Hélène no mitatitra izay vaovao izay. Ao hitantsika amin'ny sary izao no fanehoan'ny vahoaka avy amin'ny fokotany maromaro anisan'izany Antsambalahy commune ambanivohitra Tsaraasina distrika ny Port Berger hafalian'izy ireo tamin'ilay fahalaniany volavolan-dalàna ampizay famerenana ny tanin'ny kolon ho an'ny fanjakana malagasy. Niany mba hanambarantsika firaisankina mba malagasitsika no fikena amin'ny tampihavana mitratry ny vory zay ny fomba ndazinantsika malagasy mitambatra tsika ny ray hiny niany anray isorantsika filohan'ny fagnavaozana Andriamatoa Mikael
tsy diso zaramjany atsika Antsambalahy mbo agnaty nisafidin'ny ministre izy zany ka Sofia namolavola lalàna hoe ampy zay niboaka ny tolo-dalàna 004 2026 amporty amin'ny malagasy ny paky nankatoavin'ny député-ntsika aza misy député beky atsika manomboko lagniny any misaotra ny fitondram-panjakana misaotra ny politika ny fanavozana namerigny zany tany zany amitsika malagasy mankasitraky ny ministera zay mifandraiky amin'izany zay taritiny général Lilson ravoravo zahay taranaka mpanao mety milaly fantataiky etiny fa hafaka zahay agnatin'izany fagnambeazana matsapa zahay fa fanjakana dia tsy mipetrapoagna fa mitsinjo ary mieno ary magname hery sy fahefagna ho an'ny vahoaka izay magnome ny rariny ny madiniky hita fa manompo araka izany dia mbola miandrandra ny hanafianganana ny fidinany tompona andraikitra ifotony izy ireto mba hisitrahana karatany mifanaraka amin'izany. Tontolon'ny fampianarana nangarahara tanteraka sy teo anatrehan'ny be sy ny maro no nantanterahana ny famoahana ny lisitra pahibe masony ireo mpampianatra ho raisina ho mpiasa mpanjakana tany amin'ny Asisco ny Fandrina ho malalatsinainy 7 Jolay. Nitarika izany ireo solon-tena mpanjakana sy ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ka misy 9 ireo mpampianatra voaray ho mpiasa mpanjakana atao amin'ny Asisco ny Fandrina. Alain Rodrigue Rakoto Malala. Anisany mba rekrite fa tokony ho rekrite-na please mbola misy mpampianatra tsy voaray mpiasa mpanjakana 700 mahery atao anatin'ny Asisco ny Fandrina amin'izao fotoana izao manon ezaka amin'ny fampianarana trany nefa izy ireo ka tamin'ity fitondram-panjakana ny fanavozan'ny Repoblika ny Madagasikara ity dia niroso tamin'ny fanatanterahana ny famoahana ny lista apabe-maso tamin'izy ireo ny eo anivon'ny ministera tompona andraikitra ka nanantanteraka ny fifantenana ireo mahafeno fepetra amin'ny izay horaisina ho mpiasa mpanjakana ka natratra valo mianadahy izy ireo no voaray teto amin'ny Asisco ny Fandrina. Anjarantsika rehetra dia manantanteraka ny politika mpanjakana namana daholo na ny tafiditra na ny mbola miandry fotoana satria samy manam-pitiavana ny toloka malagasy indrindra fa ny fanabeazana. Anentana motsika zany amin'izay dingana voalohany zay moa satria mpianakavy atsika zay tafiditra dia obiana zay tsy tafiditra dia akoraina fa mpifankatia-tsika raha namenala ny ministera ny fanabeazam-pirenena miarakia ho an'ny fampandosoana. Mampiroborobo ny mangarahara ny fanatanterahana ny famoahana ny lista pabe-maso toy izao no hitan'ny rehetra mazava tsara ny anaran'ireo voaray ka nampitombo ny fitokisan'ny mpampianatra niatrika izao amin'ny pabe-maso izao no izy miantoka ny rariny sy ny fitovian-jo no mampiena ny tsao sy ny vaovao tsy marina ary rehefa ofisialy sy apabe-maso ny lisitra dia miena ny fiparitahany ny vaovao diso. Fakasitrahana kezabe no tolotra amin'ny fitondram-panjakana satria atao hoe na dia anatin'ny fanavozana asika dia mandeha foana ny fisasovana ny fanabeazam-pirenena dia mankasitraka makatelo amin'ny fitondram-panjakana. Naneo ny afaliny sy nakasitraka ny fitondram-panjakana ary ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fandraisana azy ireo revoaray tatao anatin'ny Asisco ny Fandrina. Misaotra betsaka ny fitondram-panjakana moa zany izay tao nijeranay dia tao somary elaela ary fa dia enkare zany mba angatahanay dia mba rekritena aby ny mpampianatra rehetra satria mafy le manao siplia satria mila volany fampianarana mila miarotory mampianao préparation sy ny namana nefa moa siplia zany mbola reraky ny raha rahatatsaha tsy vitan'ny préparation fa dia angatahanay zany mba rekritena aby iny nefa rehetrarehetra. Natrea nisy olo tena mpanjakana no tarian'ny lefitry ny lehibe ny distrika sy ny be ny tanàna ny commune Ambonivohitra Fandrina niaraka tamin'ireo mpampianatra rehetra tsy mbola mpiasa mpanjakana ny lehibe ny Zap ary ny Taletsekoly izao famoahana pabe-maso ny lisitra ireo mpampianatra ho raisina mpiasa mpanjakana tatao anatin'ny Asisco ny Fandrina izao. Tonga nitsidika ny fotodrafitraso amin'ny sekoly Ambody Vanio nosy faly commune Ambanivohitra Antafiambotry distrika Anambanja ny lehibe ny faritra Diana nijery ny sekoly tsy zarizary anaran'ireo mpianatra ny tatitra nataondreo mponina any an-toerana na tonga ny fitsidihana ahafahana mamaritra ny asa tokony atao sy ny teti-bola ilaina amin'ny fanarenana mba ho afaka hianarana amin'ny taom-pianarana vaovao ny sekoly Ramanandazalan Oisha Judicael. Io ny sekoly anaran'ny zaza eto an-toerana izay ezaka ny ray aman-dreny an-tanàna.
Amin'ireo zazampianatra misy ny mipetraka ambany no tsy fampia table ban ka mitaraigny ny ray aman-dreny mitady fagnampiagna. Tonga nijery foto ny zavamisy ny lehibe ny faritra ny Diana. Tamin'ny fatongavany ny tanisain'ireo mpampianatra sy ray aman-dreny taminy ny olagna maro izay sedren'izy ireo izay tadiavany fagnampiagna. Nisy ny nazo ny vagna ka naroso ny avy hatrany, misy koa ny manaraka azo fagnampiagna. Ary anampy amin'ny fagnambarana disabilité atao izay mahainga anazy ary izay vitanelina atao fa mitroina atao manaraka fa hoavy ela mitsiketo ny teknisiana sy zareo anao ny dinika sy fanadidina dia ataotsika fatongavana ty sy ampotaraisitsika voa vitesegna rano dia segnany salitoerana fidiovana iazaka zany ny faritry indrindra fa le kanatra dia no fanadina BPC agny Ambanja dia lesiny tagny ny mikasika ny déplacement de kiziro mandeha ambany sy toerana ipetrahany ary ny sakafo miteny BPC ary ny faty dia vono anognany an'izay indrindra fa mba ahafahan'ny zaza mahazo zony hianatra araka ny tokony. Tegna magnampy sy magnadoso fahasahiranany ray aman-dreny ahafahany zaza mpianatra mianatra tsara ny fisian'ny sekoly an-tanàna. Ka izao fandraisana ndraiky sy tosika ataon'ny lehibe ny faritra ny Diana izao magnamia hery sy amporisika ireo zaza hazo tianatra. Iresaka vaovao ara-pahasalamana vetivetsika fampasahiranana ankehitriny vahoaka ny amin'ny fokotany Boaky commune Ianaperana ao amin'ny distriktan'ny Benenitra eo amin'ny fizahana fahasalamana satria dia vita rehefa afaka manao fizahanam-pahasalamana ireo mponina ny CSBN vaovao any an-toerana Davidson Andrianatenaina. Rava vokatry ny rivo-doza ny taona 2024 ny tobim-pahasalamana eto amin'ny fokotany Bohako commune Ianapera aty amin'ny distriktan'ny Benenitra. Tranon'olon-tsotra no nampiasaina handraisana marary hatramin'izay. Taorian'ny fidinana ifotony nataon'ny tompony andraikitra nijery ny zavamisy dia hita fa tsy manaraka ny fenitra mahatobi-pahasalamana azy ny trano ampiasaina. Misy avao ny sarisary-piteraha analazarivo na fitadrevo zay vomba noho ny halavonan'izay fa maro miringa ny famisy fanomezan'ny fanjakana fahasalamana eto Boaky isorana indrindra amin'ny ministeran'ny fahasalamana. No havaozina ny trano izay rava teo aloha, fandraisana andraikitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no vatsiny UNICEF vola. Vita ny fanavaozana ankehitriny, izao azo ny vahoaka ampiasaina izao. Hita fa miara-miasa amin'ny fanavaozana hanasitranana ny firenena mihitsy amin'ny fototra-panjakana izao amin'ny alalan'ny fototra-pitrasa izao. Raha isa fototra-pitrasa izao moa dia hita fa trano vita izao mitatsikoa hiezaka ny ministeran'ny fahasalamana manome materiel izay ampiasana atao amin'ity tobim-pahasalamana io. Ny takilo-drano sy ny tazomoka no retina betsaka mahazo ny olona aty an-toerana. Olana goavana ny fahalaveran'ny toerana izay misy azy ireo. Misy amin'ireo marary no mandeha tongotra hatramin'ny 30 kilometatra vao mahita hôpitaly. Midika zay aminay fa voajery fanjakana hatramin'ny toerana lazaina fa hoe tsisy Andriamanitra eto Madagasikara napisopisony amin'izao fotoana izao dia ankasitrahana ny fitondràna fanavaozana no manatanteraka izany amin'ny alalan'ny médecin inspecteur ato toerana. Ary halaroto hoe fa misaotra ny fitondram-panjakana na ny fiara tsy mataho-dalana ny médecin inspecteur ny Benenitra raha tsy tonga tamin'ity toerana ity zahay ary sy diso ny fangatahanay fa io fiara tsy mataho-dalana eo no ahafahan'ny médecin inspecteur manatanteraka asa midina ifotony manentana ny resaka ara-pahasalamana. Tsara ny manamarika fa ity ny tobim-pahasalamana fahatelo vita fanavaozana tato anatin'ny distriktan'ny Benenitra. Iverina kely any amin'ny distriktan'ny Mandritsara sika ato anatin'ireto vaovao manaraka ireto milina fanjairana miisa 7 nonomeny solomavim-bahoaka voafito Mandritsara ho an'ireo fikambanam-behivavy ao amin'ny commune Andohajango any Mandritsara any. Fanomezana natao hanampiana ireo vehivavy ahay asa tanana ahafahany manatsara ny velotena sy aleotena Arabola Georges Arson sy Randrena Solo Darné. Miroborobo ny fikamanam-behivavy anatin'ny commune Ambanivohitra Andohajango aty amin'ny distriktan'ny Mandritsara. Saika ny fokotany mandrafitra io commune io dia ahitana fikamanam-behivavy avokoa. Olana nefa mbola maro amin'ireo vehivavy no tsy mahay manjaitra hanika zary vesatra eo anivon'ny fiarahamonina. Mba hamahana izany olana izany
nanolotra milina fanjairana valo ho an'ny fikamanam-behivavy ny solomavim-bahoaka ny Madagasikara. Teto zany zahay nanamafy amin'ny fikamanam-behivavy maro zay mangetaheta fampivoarana, mangetaheta fampandrosoana ka namilorana ny lamasina coudre misa valo apetraka eto amin'ny centre eto tapitanana Andohajago mba ahafahan'izy io mianatra manjaitra dia entina hanamevanana amposihana ireo vehivavy mba andray andraikitra hiasa mba ho foana zany ny vehivavy tsy mba hiasa tanana mba miroso amin'izany lafiny zaitra izany mba tsy namevesitra ho an'ny tokantranon'izy ireo zay ny fahaizana manao asa tanana izao. Hitondra aingana avao ho an'ireo fikamanam-behivavy ny fahazahoana izao milina fanjairana izao. Sota député hoe fikamanam-behivavy nameny lamasina etsika vaiavy ho etsiketsiky lasombalagna tsy fahaizana mandretra hianatra andretra atsika manomboka ndagnona oviagno ahazo lamasina avy amin'ny député ary kolokolo karakara manontona atsika vehivavy hianatra hanjaitra mahazo lamasina atsika. Ankoatra ny fanolorana milina fanjairana ho an'ny fikamanam-behivavy teto ihany koa nanolorana fanapahana avy amin'ny lehiben'ny distrika ny fahazahoana fokotany maromaro amin'ny komina Andohajango io. Narotony solomavim-bahoaka nandritra ny fitafana tamin'ny vahoaka nanao tatitra tanefa virana teny miaram-pirenena farany teo. Tsara fanombohana ny festival Mapaza na papay andiany voalohany izay natao tao amin'ny fokontany Ambodilengo commune ambanivohitra Antsoa any amin'ny distrikany Mandritsara fotoana na ahafahana nanasongadina ny fisian'ny vokatra Mapaza io any an-toerana ny hetsika ary ijerena ny tokony atao hanatsarana ny vidim-bokatra ho fanampiana ireo mpamboly. Georges Arson Sira Lena Solidarny Atrany no mitatitra ny vaovao. Matanjaka amin'ny vokatra papay na Mapaza ny fokontany Ambodilengo komina ambanivohitra Antsoa aty amin'ny distrikany Mandritsara. Miantsehitra amin'ny famokarana Mapaza io avokoa ny akabeazan'ny mponina amin'ny fokontany io. Olana nefa mbola tsy mahafapo ireo tantsaha ny ividianany mpanangom-bokatra io vokatra io ka nahatonga azy ireo nanatanteraka ny festival Mapaza. Zavatra hitanay mifagnentina amin'ny tanay mihitsy Mapaza ka zao anaovana festival zao mba hanaboaka fotoa magnerana zao tontolo zao mba hisiany mpividy avy agny mba hitafidy tsarabe agnaty vilanay zany Mapaza ny volan'ny Mapaza sy ny famboliagna mba rehefa tonga zany mpamboly vidy mahay mavitika zany ny vahoaka hamboly izy io eto amin'ny tanàna Ambodilengo. Fanohitra iray lehibe amin'ny fampandrosoana sy mampitambatra ny tantsaha ny fisian'ny hetsika tahaka itony. Ny fanendrahindrana ny vokatra izay mampalaza ny tanàna no mampirisika ny tantsaha hamboly mba hanahanana maro sady vokatra koa mahavidy hovadika vola anaovana velon-tegna. Sady agnatin'izay koa zany ny fanaovana festival karaha reto zany mampitambatra ny fokon'olona, mahatsara ny fiarahamoniny, indrindrandrindra mahatonga saigny tsiraikiraiky mba hifangotrony mba hiara hientagna amin'ny fampandrosoagna ny tanàna. Ankoatra ny fanasongadinana ny fisian'ny vokatra papay na Mapaza naseho teto ihany koa ny hetsika ara-kolontsaina isan-karazany mampiavaka ny fokontany ny Ambodilengo. Etahitan'ireo tantsaha ny hanomezana azy ireo tosika toy ny fampifanana amin'ny fanatsarana ny fambolena papay sy ny famantsiana ny fanafody mamony bibikely manimba ny Mapaza. Vaovao manodidina ny fifandraisan-davitra isantatra ny andrana ampiasana ny teknôlôjia 5.5G eo amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara ny orinasa IAS Madagasikara. Voalohany ampiasa izany ity orinasa ity raha eto Madagasikara ary fahaefatra maneran-tany aorian'ny Emirat Arabo mitambatra, Maorisy ary Afrika Atsimo. Tanjona dia ny homanana dian'izao ny sy tambazotra mamaly ny filan'ny mpanjifa amin'ny hoavy ary ny ampiroboroboana ny teknôlôjia nomerika eto Madagasikara. Raha nambarany tale jeneraly ny IAS ho an'ny ministera, ho an'ny minisitra ny postra sy ny fifandraisan-davitra kosa. Andrea Mampiadana Maefa dia nanamarika fa malalaka ny fifaninanana eto Madagasikara mahazo toky ireo mpandraharaha fa voaharo ny fampiasam-bola eto. Tsy ahivina fa sehatra maro no azo ampiasana ny tanjaka 5.5G toy ny fambolena, ny fitsaboana, ny fanabeazana ary ny farany tantsaina artifisialy na ny IA.
Lafo mavao ara-panatanjahantena ho tanterahany eto Antananarivo ny fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara ho an'ny taranja tenisy anana solitena avokoa ireo ligue paritra manerana nosy ity fifaninana nasionaly ity izay natao hita raha fanasady ireo mpilalao mety handrafitra ny ekipa pirenena izay atrika ireo fifaninana iraisam-pirenena miandry any Madagasikara. Nampahafantarina ny teo anivon'ny federasiona ihany koa fa niampy iray indray ireo orinasa nampy sy anohana azy ireo amin'ity taona ity. Kantona Nevorson Stéphane Alphonse. Ligue paritra sivy izay ahitana mpilalao mahery ny 570 no hiatrika ny fidinana tompon-daka Madagasikara ho antaranja tenisy. Fifanana izay ho tanterahina ny volokatra amin'ny 2020 ny volana aogositra ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Aksamboda. Anome sehatra bebe kokoa andreo taniketsa ny federasiona ary itily sady andreo mpilalao mety handrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Ny vina zany aloha zany dia hoe atakatra ny niveau international atsika zany hoe le meilleur joueur atsika zany tokony manana niveau international tena ambony indrindra. Zay zany tena hoe objectif. Dia afahana manao an'izay zany dia misy ohatra hoe jerentsika zao ny U12, U10 tena hoe ankizy mahay zany dia ma espoir tena hoe jerena zay afaka hoe nampinandrena ankizy ireny zany afahana hoe merinany d'ici 3-4 ans ma misy tena hoe niveau international ambony tsika. Io zany tsy vita hoe tennis zany ohatrany par rapport hoe paddle ohatrany hoe paddle ianao mety hoe en un mois anao dia mahay paddle. Tennis mila telo taona anao vao tena mahay tennis. Contraire mbola haka niveau ambony ianao tena zavatra hoe mila persévérance be zany tsy vita vetivety fa tena hoe mila identifier zany tsika tena ankizy tena hoe manana potentiel. Ho fanomanana trano federasiona malagasy amin'ny fanatanterahana ireo fifanana nasionaly sy raisam-pirenena miandry Madagasikara amin'ity atao mpilalomana ity dia hiaraisakaiky amin'izy ireo manomboka izao ny Sipenbank. Dia fa maninona ny hoe tenisy satria efa hita fa mibobobo be ny sehatry ny tenisy fa zany hoe mbola misy tsy fahampiana. Dia ny Sipenbank ihany koa raha tsaroantsika dia efa nilancé ny propre tournoi ny Sipenbank Cup zay efa tonga amin'ny 3e édition sady amin'ity taona ity. Dia rehefa hitanay fa nanosika sy nanampy bebe kokoa ny sehatra tenisy zay fanaovana Sipenbank Cup tenisy zay dia hitanay hoe maninona raha mandeha lavitra kokoa ary andao anohana mihitsy ny fédération malagasy ny tenisy. Ny endrik'ilay fiaraha-miasa moa zany misy ny fanampiana bola, misy koa ny fanampiana mety hoe ara-fitaovana ara-logistika ary indrindra ihany koa moa zany fanampiana ihany koa an'ireo membre ny fédération amin'ny lafiny mahabanky anay ihany koa. Misokatra trano ny fiaraha-miasa eo anivon'ny federasiona. Tanjona dia ny amerina indray ny laza sy ny avo teknika antaranja tenisy eto Madagasikara. Nanomboka ny 7 Jolay hatramin'ny 2 Aogositra 2024 ny Jeux de Tsirbie etsika ara-panatanjahantena andraisan'ireo kluba anjara any amin'ny distrikany Belo sur Tsirbina. Le manatovindray ny bery Fanambina Tso Andrea. Tsirbie milifo no filamatra nentina hanatanterahana ny lalaon'ny Tsirbie andian'ny fahaenina. Ny Jeux de Tsirbie dia hetsika ara-panatanjahantena amohajana sy hanasongadinana ny kolotsaina atao amin'ny distrikany Belo sur Tsirbina. Niavaka ity andiany ity noho ny fanomezan-danja nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny joro ankehitriny. Dia ny tompo ny mpanohana an'ity Jeux de Tsirbie ity ka izany no mahafaly anay mpitarika ary izany koa no mahatonga anay mbola mijoro androany. Ka tsogaiko manokana eto ny ray aman-dreny ajaina filohan'ny fanaovozan'ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Randrianirina Mikael izay mitady an'izao firenena zao amin'izao dia anisany nanohana ny Jeux de Tsirbie izay mbola tsy nisy hatrizay fa amin'izao dia ny fitondram-panjakana efa majery antsika ty amin'ny Tsirbie ary manohana tanteraka anietsika ataontsika rehetrarehetra zao. Efa voatongo teo koa ny Taleno Artem le mana Elise izay zanaky ny Tsirbie ty izay anisany nanohana sy nanolotra fanomezana koa ho antsika amin'ity Jeux de Tsirbie andian'ny fahaenina ty. Isorana manokany Andriamatoa Solombavam-bahoaka dia efa nandefa fanomezana lehibe koa ato amin'ity Jeux de Tsirbie andian'ny fahaenina ty ka dia mankasitraka ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka manatrika nareo atsisy tamin'ny parlementaire eto. Izao hetsika izao dia manatanteraka ny politika ankapobeny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny fanomezan-kasina sy ireo fomban-drazana sy kolotsaina isam-paritra. DRCC Menabe dia hanandratsy ny kolotsaintsika amin'ity faritra Menabe ity. Maro ny programanasa
amin'ny hetsika ara-kolotsaina izay efa homagninay ao amin'ny fitalevam-paritra serasera sy ny kolotsaina ho an'ny distrikany Belosolotsilibina. Hitrandraka an'ireo kolotsaina mampiavaka an'ity faritra Menabe ity zahay hisy fifaninana atoato fifaninana kolondoa izy io tsy kolondoa avao fa ireo fomba amampanao iabiaby ato agnatin'ny distrikany Belosolotsilibina dia hataonay izay hahaizany zao tontolo zao hoe zao Tsiriby zao dia manana kolotsaina mampiavaka azy. Haharitra 10 andro ny hetsika izay ahitana baolina kitra, kolondoy, morainga, hazakazaka an-tongotra sy ambisikileta ny fihamina sakalava. Tonga nanome voninahitra izao lanonam-panokafana izao moa ireo manam-pahefana eto Belo sy Tsiribiny. Ho an'kandreo sika maranantsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao miditra amin'ny andiany fahatelo ny festival revorevo izay atao amin'ny distrikany Kandreo ny farany volana Jolay ho avy izao ahazovana mandritra ny festival ny fanasongadinana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao any amin'ny faritra Betsiboka. Adriel Brissa. Efa vonina ny zavadrehetra mahakasika ny festival revorevo andiany fahatelo atao eto an-tampon-tanàna ny distrikany Kandreo ny fahatelopolo ny volana Jolay ka hatramin'ny voalohan'ny volana Aogositra 2024 ho avy izao no anatanterahana izany. Ny solom-bava-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny distrikany Kandreo no iantoka ny lany rehetra ao anatiny izany. Ny revorevo dia anisan'ny fomba mampanao rehefa hamboly vary aty amin'ny faritra Betsiboka, isan'ny kolotsaina asongadina ao anatin'izao festival izao izany. Revorevo 2026 andrasantsika ny sport scolaire champion régional eto anivon'ny distrikany Kandreo amin'ny farany volana izy io 30-31 premier fa amin'ny kosa ho asin'ny deputé artiste Bojo anatin'ny roano. Ny fety atsika amin'io manala azy ny sport vita fa fanaretana ataotsika fa atao ampahendreny fa amin'ny fosiny CV le mindraindray antsy fisisika reny raha ho any amin'izay dia primprimo any an-trano le tsy ny fisisika na manomboka androany any lary azay tetina tsony fa rehefa any an-tsandray ianao hitetika hena dia alay fa aza tetena olona. Hampiavaka ny festival revorevo andiany fahatelo izay ho tanterahana eto Kandreo ity ny fisian'ny sport scolaire régional izay atao eto an-toerana. Mpanakanto manana ny maizy azy sy fantadaza eto Madagasikara ihany koa no anafana ny lanonana Tondry Tsiliva, Nico Harami ary Kelly West beatbox. Izany rehetra izany dia horavahana vakodrazana. Mialohan'ny sarantsika dia tsara ny mampatsiahy anao fa nanomboka androany ny fanavaozana mantolo ny lisitry ny mpifidy 7 Jolay hatramin'ny 4 Novambra 2024 sy 2025. Ankoatra izay ihany koa dia niazo any Egypta ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara niaraka tamin'ireo délégation vitsivitsy namaly ny fanasana manokana nataon'ny filoha Egyptiana. Ho arahanao tao anatin'ny vaovao an-tsary ny akon'izay rehetrarehetra izay fa ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny raha pitso indray toko klasy toko vavy veloma toko.